efa diso fatatsika rehetra ny atokantrano any angamba fa ity fandarana ity dia misokatra ho anao mpijery ny atokantrano any na fikambanana kristianina ianao na mpanakanto na sampanao am-piangonana dia raha misy ny vaovao tianao ampitaina dia azonao atao tsara manatona aty amin'ny fandarana miobi aty amin'ny TV Plus Madagasikara. Fikambanana anankiray zao tonga amin'ny vahiny eto androany tonga eto ny filompanorina ny groupe biblique des professionnels engagés eto Madagasikara Andriamatoa Ramaherson Jones dia faly miarabanao tonga soa zahay. Miarabanao fenoy ary miaraba koa ny mpanaraka ny fahitalavitra TV Plus. Groupe biblique des professionnels engagés eto Madagasikara mety hoe mbola vaovao amin'ny sofiny any atokantrano mahakasika an'izay dia mba azonao ampahafantarina fohifohy ve firy taona zay ny orenanareo, inona ny tena tanjona kendrenareo anatin'ny asa fitoerana izay iandraiketanareo mazava ho azy. Angamba tsy dia vaovao loatra amin'ny sofiny olona fa efa tamin'ny enina amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo ny fikambanana ny forona fa nitondra ny anarana hoe groupe biblique des travailleurs izy tamin'izany fotoana izany. Fa arakaraka ny fiovan'ny toetrandro sy ny torolalana izay omen'Andriamanitra moa sy ny fomba fiasa dia niova groupe biblique des professionnels engagés ny forona tamin'ny enina amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo. Misahana indrindra ny fitondriana ny filazany tsara eo amin'ny sehatry ny asa mandraraha. Izany hoe tena mitondra ny tenin'Andriamanitra zay any amin'ny sehatry ny asa ka amin'ny alalan'ny fitondrantena sy ny fihetsika ary ny fomba fiasa no hitondrana ny filazany tsara. Izany hoe raha ny marina filazany tsara ny fiainana. Misy sampana sivy eto Madagasikara izany hoe raha ny marina efa elaela ihany tamin'ny enina amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo ary amin'izao fotoana izao dia efa 7 taona zany ny fikambanana. Izany tsy dia vaovao mety betsaka ihany manalazy izany miasa mangina izy ka tsy dia fantana loatra. Dia ao anatin'izay amin'izao fotoana izao misy ny azo atao hoe hetsika goavana ho karakarainareo ao anatin'izay asa ataonareo izay dia mba ampahafantareo mpijery antsika indray raha fandarana fotoana rehetra. Ia, raha sitrapon'Andriamanitra dia anao ny zaikabe fahafito iraisam-pirenena ny fikambanana ZBP fa anao isaky ny 5 taona izy io ary amin'ity taona ity dia manao ny fahafito izahay izay azahoanay mijery ny lasa nandritry ny 5 taona hijerena ny zavatra tsy mety, hijerena ihany koa ny zavatra tsara hatsaraina ary banjina koa ny amin'ny 5 taona manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Misy hetsika maromaro tanteranay amin'izy io. Ny voalohany indrindra dia ny fivorembe ho an'ireo solitena ny sampana sivy eto Madagasikara izay andinihana ny asa hijerena ny zavatra tokony amboarina rehetra ary manarakaraka izany misy ny fampiofanana izay ataonay ho an'ny mpiasa kristianina vehivavy, mpiasa kristianina lehilahy ary ao anatin'izany no hanomezana azy ny torolalana ho entin'ny joro tena babolomelona mahatoky eo anivon'ny sehatry ny asa mandraraha. Ary amin'ny farany any amin'ny zoma fa 3 ny aogositra any dia anokana izahay fotoana famelabelara-kevitra ho an'ny mpitondra sy ny mpitantana amin'ny manomboka amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 7 ao amin'ny restaurant Astoria Tanimena. Nataonay indrindra ireo mba azahoana aloha voalohany indrindra tena mampafantatra ny olona ny tena fivavahana kristianina marina hoentina miaina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ro rehetrarehetra zany dia zay ny tena tanjona. Fikambanana iraisam-pinoana ny fikambanana zany ho an'ny tokom-pinoana rehetra ary miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra hatramin'izay. Izany dia natokana indrindra ho an'ny kristianina rehetra. Tsy misy pasteur izay akory fa kristianina laika daholo manomboka amin'ny tenako izay mpanorona moa satria mpiasa mpanjakana ao nandritry ny taona maro ary tao indrindra no namoazan'Andriamanitra hanatanteraka zany asa fitondrana ny filazany tsara eo amin'ny sehatry ny asa mandraraha zany. Manomboka roviana ilay daty dia mifarana roviana ilay izy dia isaky ny amin'ny firy ny fotoana ifanomezanareo amin'ny olona rehetra izay ho avy ao zany dia aiza ilay toerana? Raha sitrapon'Andriamanitra zany dia manomboka amin'ny alatsinainy 20 aogositra ary mifarana amin'ny sabotsy 1 aogositra. Ny fitaovavahana iombonana rehetra dia ao amin'ny trano filanonana ny Sainte Famille ta Mahamasina isaky ny amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ray sasany. Natokana indrindra moa eo an'ny mpiasa ary ny fiofanana rehetra kosa dia manomboka amin'ny sivy ao amin'ny sehatra Sainte Famille ihany koa nanaovana izany ary dia mifarana hatramin'ny 4 eo moa ary misy ihany koa fotoana isan-karazana izay mbola atao andraisana olona araka izay azo atao. Noho izany tahak'izay no toerana sy ny fotoana nanaovana izany.
misaotra n'Andriamatoa Maherson Jones izay filompanorona ny groupe biblique des professionnels engagés eto Madagasikara sika na ilay atao hoe fikambanan'ny mpitantana sy mpiasa mandinika ny baiboly fa 4 volana aogositra ho avy izao ka hatramin'ny faharaiky amby 3 volana aogositra ny fotoana ao amin'ny Sainte Famille Mahamasina dia iarahany amin'ny mpikambana rehetra sy ho an'ny kristianina rehetra izay voatanisa teo tao anatin'izay antso izay dia izay ihany koa ny mahakasika ny vahintsika voalohany anaraka irana karantsika dia vahiny hafa indray ny tonga eto rehefa avy eo.